fa nisy teny Alasora teny kosa velaran-tany mirefy 4.0 hektara ao anivon'ny fokontany miisa 5 ao anatin'ny commune Alasora no lasan'olona ankafetsena andray fepetra mofo manoloana itira raha fametsifetsena ity ny eo anivon'ny commune Alasora. Tanimbary mivalapitra amina velaran-tany mirefy 4.0 hektara ao amin'ny fokontany Ambodivoanjo, Manamako, Mahatsinjo, Ankazobe sy Mandika Manana ao anatin'ny commune Alasora amin'izao fotoana izao no lasan'olona vokatry ny fametsifetsena sy asa fisolokiana atao amin'ireo mpamboly eny an-toerana. Ny sitina ny lakolosy fanerana araka izany ireo tompon'andraikitra avy ao anivon'ny commune Alasora manoloana izany tranga izany. Misy miteny zany hoe ilain'ny fanjakana io tany io ka izay olona tsy mivarotra ny taniny dia ilain'ny fanjakana fotsiny. Hatramin'izao aloha dia mbola tsisy projet ny fanjakana mihitsy hoe hototofany ny tany iny fa olon-kafa olona manana ny tany manokana no manana ny kevitra ny mpitrazy hanao arabe fa tsisy fandraisana tany olona rehetra izany. Ka hatramin'izao mbola tsisy an'izany mihitsy fa mazava mihitsy izy hoe tsy ny fanjakana mihitsy mila le tany fa olon-tsotra no mitady lalana hidirany eo amin'ny taniny. Lazany andrefepetra ny commune sy ny tompon'andraikitra mahefa manoloana izao ho tranga izao araka ny nambaran'Andriamatoa Ramanamiadza Benarivo be ny tanàna Alasora. Ifandray fepetra moa zany zay amin'ny fanadihadiana zay tokony tanterahana zany eo anivon'ny gendarmerie na eo anivon'ny commissariat de police zany amin'ny atao hoe fanerenan'ny olona ankolaka zany hivarotra ny taniny nefa tsy misy sekory le projet dia manamarika eto zany zay fa tsy marina ary tsy misy sady tsy mitombona zany io resaka projet fanjakana zay hitadiavana irika anotofana tanimbary. Mbola mitohy tokoa ny asa fisolokiana ataon'ireo ho mpanambola amin'ireo tompo tanimbary. Mirefy 7 hektara be izao ny tanimbary kasain'izy ireo hovidiana amin'ny alalan'izany asa ratsy izany ho iatran'ny be ny tanàna.